Nanoloana ny fihetsiketsehan'ny mpivarotra amin'ny tsenan'I mahitsy tanàna, distrikan'Ambohidratrimo, faritra Analamanga, nampangaina an-gazety nitarika ny olona nikomy ny lehiben'ny tsena ho an-toerana. Tsy vitan'izay fa nisy ihany koa fanendrikendrehana ho miaraka amina tambazotran-jiolahy ty farany ary nambara fa efa tsy eo amin'ny toerana nanendrena azy intsony. Amin'ny ankapobeny anefa raha ny fanazavana azo, efa ela no tsy niray lotsony ny lehiben'ny tsena sy ny mpitantana ny kaominina, ka izany no nikendrena trano ny amingana azy. Nanamarika kosa ny lehiben'ny tsena fa efa ela no tsy nisy fandraisana andraikitra teo amin'ny kaominina amin'ny fanadiovana ny tsena, arak'izao hita amin'ny sary izao, milomano ao anaty fotaka ireo mpivarotra eny an-toerana. Ity farany no mandray izay vitany amin'ny fanadiovana, raha ny nambarany sy ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpivarotra. Raha mahitsy zao le izy momba ny fanadiovana ny tsena tsy dia tonga lafatra loatra zany fanadiovana ny tsena. Ny fitakiana dikia amin'ny fito maraina dia efa tonga mitatitsena izay tany sa madinika mbola zao manay mbola varovarotra mbola andoavana tikeronja nofa zao toerana zao efatra arivo isan-taona no alohanay, efatra arivo isan-taona fahadiovan'ny tsena moa dia efa raha mahita amin'ny fotaka nefa ny resaka be mandeha zao nefa tsy hainay izay tena marina za aloha fa elaela ihany vakontafitelo amin'ny tsena mahitsy tikeronja no fatorana azy efatra arivo zao enina arivo aloha teo aloha dia na enina efatra arivo amin'izao. Dia izay no ohatra zavatra mampareranay zao ny varotanay raha mahitsy izy zao. Le momba le fanadiovana ny tsena dia metra jaune zao na fandavan-tena nanadioan'ity tsena ity fa teo aloha teo izy ity dia tsy azo mitsahana mihitsy. Ambaran'ireo mpivarotra sy mpampiasan'ny tsena eny hatramin'ireo mpitatitra bajaja ny mpiasan'ny kaominina arak'izany no manapa-pahefana. 2,000 isan'andro no alaina amin'ireo mpitatitra isan'andro, kanefa nantoerana ametrahana azy ireo aza zara raha misy rehefa andro ny tsena. Mbola akana filoana fokotany iray vola toy izany ihany koa izy ireo any amin'ny toeram-pahavarany zotran'izy ireo. Andrasana hoy izy ireo ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra mahefa.